Nisaotra ireo mpiara-miombon'antoka aminy kosa ny Jeune Chambre Internationale na JCI omaly Nanamarika ny fotoana mofo ny lanonam-pianakaviana fanao isan-taona izay notanterahina tetsy amin'ny hotely Carlton tetsy Anosy. Mitatra ny ambangivangony amin'ny izay ilovana manantso sy mamy rasoanaivo. Mandridina ny folo ireo mpiara-miombon'antoka miara-miasa amin'ny Jeune Chambre Internationale indrindra ny JCI nyarivo amin'ny fantanterahana ny asa fanasaovana ny fiarahamonina. Araka ny fanao isan-taona dia nisy lanonana ny karakarain'izy ireo tetsy amin'ny Carlton Anosy ho fisaorana ny ireo mpiara-miombon'antoka ireo tafiditra indrindra anatin'ny andraikitra sahany sy ny iraka tanterahany JCI tokoa izao tsika izao. Tanjona zaka alina ho an'ny JCI nyarivo dia manentana ny orinasa rehetra anampy anay amin'ny fandraisanay andraikitra ao amin'ny fiainana tontolo fiainan'ny Antananarivo dia zay manko ny anton'ity soirée ity zany ampahafantarana inona ny JCI dia inona tsara ny ataonay ao anatin'ny io association. Isan'ny tafiditra amin'izay andraikitra izay ihany koa ny mampiditra ny tanora eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana mba hahafahan'izy ireo mitondra fiovana azo tsapaitana eo anivon'ny fiarahamonina. Isan'ny sehatra sahan'ny JCI ny lafin'ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fifandraisana ara-toe-karena ary ny fampiofanana. Tonga nanome voninahitra ety hetsika atrimo moa Andriamatoa Lazandriana Fidimanana izay filoha nasionalin'ny JCI sy ireo filoha hafa avy amin'ny JCI Antananarivo sy Vohitrarivo.